salama daontsika rehetra tonga zo eto amin'ity podcast ity a podcast izay niazahanay hitondra zavatra mahasoa hifampizarana hevitra resaka zavatra hafa maromaro ihany koa tsika miaraka amin'ny rantsa tanora anankiray izay mipetraka ao Antsirabe ao izy avy ao Antsirabe izy izany tena marimarina kokoa mandimbo maro ny anarako a ary ao fanampasiko a fa resaka mety mahasoa anao no entiko anatin'ity fandarana ity ndao ary sotra betsaka tonga rantsa amin'ity podcast ity avy lavitra nareo sasodika izy tsy lavitra Antsirabe tsy lavitra tsony lavitra ihany izy amin'izao amin'ny lalana amboarina zao ao le lalana zany mahatonga azy hoe lavitra fa tsy le toerana Adonenina mahery Adonenina oui avy Antananarivo Antsirabe hoe Adonenina zao ie Adonenina fa tena ratsy nga le lalanao za aloha tsy tany elabe any tsy tany tamin'ny décembre any tany fa tena fa huit mois zany saika atao hoe mbola misy lalana avy eo fa eny e lalana izy zany fa tsy goudron na hoe sa hoe misy ka le lalana nasorina aloha dia verenina amboarina dia le apahan'le maha-goudron an'le lalana moa zany dia du coup gravillon kely somary mampisosasosa zay ny akamaroan'ny lalana amin'izao hitako zany hoe gaga hoe mampiakatra fireritra e moa zany le lalana hoe fa tena tsisy lalana intsony fa lalana mahalalana azy fa tsy misosa intsony le lalana tosa betsaka rantsa raha fahafantarako any rantsa lehibe tao Antsirabe tsika sy rantsa samy lehibe tao moa zany fa nareo zandrana taty arina elabe lavitra zandrana taty arina ao Antsirabe rantsa no mipetraka zao dia mihetsiketsika be nareo gaga be mahita ny zavatra ataonareo tsy fandokafana akory za tao fa tsy dia tena nahita olona mihetsiketsika ihany atao da ohatra mihetsiketsika amin'ny mahatanora e zay mahatonga le nasaiky rantsa androany a iresadresaka atao amin'ity plateau ity inona vaovao an-tanànao aloha ny vaovao hoe tazo hoe tsisy vaovao tsony fa vaovao ohatranay moa zany iny tsena mahiny iny zao no tena mbola mipahana ny sain'ny olona any a efa herinandro vitsivitsy any zay fa mbola iny aloha zao tena maresaka ao satria misy impact be dia be le izy dia iny maresaka ao izy impact satria fa amin'ny hitako tsy haiko na marina le chiffre tamin'ny gazety hoe 6 milliards d'ariary no perte ie mbola sarotra ihany ny chiffrenan'iny satria tsy haiko ohatranao moa fomba déclareny zareo any tsirairay avy an'le perte hoe izao may izao tsy may satria tena misy tsy natafavoaka grossiste quincaillerie ohatrohatr'izany nisy natafavoaka fa ny eo zany le perte directe dia hoe le perte indirecte hoe après alizy mbola tsy afaka mivarotra ny ery zareo e dia du coup mitombo ihany le ihany satria isan'andro ny eo a misy dépense mivoaka misy fanamboarana misy vola tsy miditra le fandaminana ny tanàna ataoko efa mba mandeha ihany le hoe afindra zareo aloha mandrapaha tsy tena hoe nafindra ry zareo ka eny e misy apahany kely ihany eny ivelan'ny tsena ohatra hoe kely ireo raha oharina amin'ny angezan'ny tsena dia ny ankoatr'izay mbola tsy mivarotra fa tsy omby le lalana ny eny ao e lalana kely no hivarotanao dia tsy omby le izy a dia ny sasany izany zao a miezaka mamerina le izy dia efa misy mpivarotra any ao anatin'ny tsena ka efa voavoatra ny sasany tsy nanamboarina fahafantarako any rantsa ihany koa informaticien satria nisy fotoana tsy haiko hoe hiara-iasa dia tsy tafiaraka tamika dia mifampiresaka eny foana nefa samy olona ety amin'ny tanàna ety sy eo anatin'ilay domaine dia mifampiresaka eny dia informaticien fa nahavariana anahy nanino ny rantsa ny hoe lasa mivenana Antsirabe mipetraka nefa ny rantsa taty Antananarivo ohatry ny fanahana toerana tamina orinasa taty ngamba fahafantarako anazy orinasa maromaro ihany no ay izay informaticien moa ohatr'izay e tetezinay daholo zao orinasa rehetrarehetra zao dia efa orinasa isa roa telo efatra taty Antananarivo efatra samy hafa dia orinasa fandimony zany io fa ina le hoe manina le hoe any Antsirabe no mipetraka tsy taty Antananarivo nefa ny eny e hoe mody ana tanàna aloha hafa ihany fa le choix mihitsy hoe
raha par rapport am'le domaine zany Antsirabe hoe afaka anaovana développement ana resaka informatika zany za de hoe miasa fotsiny de zay. Any ary ny tena mety kokoa. Zany ve? Ie. Fa ahoana? Déjà ny jiro any tsy de tapaka ohatran'ny aty iny teny akora fototra iny, iny akora fototra iny. Ny connexion any anantsika daholo na fibre na any ary ny Starlink mbola misokatra fa aty efa clôturé ny isany sy ny récepteur. De du coup any ary ny tena hitako hoe mety kokoa fa tsy mahazatra ny olona fotsiny. Le mipetraka aloha tsy de mahazatra ny olona satria ohatran'ny hoe lavitra akay. Io koa zany ny problème ana Antsirabe. Izy lazaina lavitra nefa nakaikina Antananarivo any izy par rapport amin'ny développement zany ana de tsy hitanao hoe ahoana zany natao amin'ity tanàna. Tonga any ianao de hoe ino ary natao eto. Le resakisika sy rantsa tao amin'ny ofo teo na vonomboka teo hoe Antsirabe somary tanàna agricole kokoa, sy industriel moa. De reo ihany ny hitako mandefa koatra ohatrany. Ie. Ka zay indrindra le izy mahatonga ana miteny hoe informatika mety indrindra any satria ny informatika zay afaka tsy manana client any Antsirabe. Du coup afaka daholo aloha le olana rehetrarehetra teo hoe tsy maintsy ohatrohatr'izao na olona any andava ary mitovy ihany eny na aty Antananarivo na any Antsirabe satria ohatr'izay. De zay le izy somary sarotsarotra ny asany. Fa ny any koa moa zany raha ohatra ka tapaka koa le asa de sarotsarotra koa ny tadiavana solony raha hoe ohatrohatr'izay. Fa mba nisy chance zany nahafahana hoe mahazo contrat en full remote. De rehefa samy mahazo full remote ihany rehefa tsy de misy importance intsony le localisation de tsy aleo hoe miverina any an-tanindrazana. De za koa ny coût amin'ny fiainana raha aty Antananarivo zao hoe ny loyer zany azo atao hoe 2 fois supérieur amin'ny any. De na atao hoe manofa ary de efa économie hafa mihitsy zany iny. Hoe mifindra toerana ianao dans une ville hoe ambany kokoa ny hofa-trano, ambany kokoa ny vidim-piainana, de ambony kokoa marge afaka gardenao am'le salaire au lieu de mivoaka dépense fotsiny. De zay le antony le izy eto Antananarivo ny voavoaka eto de efa vola fa tsy alena mbola afaka mandeha bisikileta. De ohatr'izay koa hoe transport any aty zao hariva raha ohatra ka taraiky hariva ianao de efa mila mivatsy alinalina maromaro atao frais taxi satria ny insécurité efa mamay. Any na mbola taraikiraiky hariva ary mbola afaka mitondra bisikileta ianao mody mbola tsy matahorana loatra. De eo koa mba te hanana mba patrimoine immobilier mba zany nofinofy mba manana trano misy tokotany rehetrarehetra raha tonga de miezaka mihitsy de mbola tanora manangana tsy moramora. Manangana tsy moramora. De zay le izy malalaka mbola mora sady malalaka ny mora. Koa manatsimo taty avaratra izy nandeha taloloha teo. Fa zao izy tena efa lasa manatsimo mandany resaka vidina makany trano manandona rehetra iny nefa hitako me velatra makany le izy. Makany le tanàna. Ie. Miaka-ndrefana no tsy de misy miaka-ndrefana ny Atsinanana indrindra tena Atsinanana fa tena tsorona marina fa tsisy ininona any aminay any. Na le lalana ary tsisy. Mandray zany ina nataonao any atapika voana tsisy ininona ragaty. Iny mandray iny izy reo amboly de mety fa raha koatr'izay tena gangazana. Gangazana be. Tena dangereux lalana. Manana zoko sy cousin sy ohatr'izany maromaro any manangana zalahy any. Mety ny ataondra lalana. Fa na zalahy raha amiko ilay le lalana lesan'ny olana. Tena lalana ny olana any. Nefa misy potentiel be any ny sécurité aloha somary mamay ihany koa eo amin'ny partie amin'ny mandraindray hoe somary mamay eny. Fa quand même le hitako hoe le lalana tena manakana le développement any de ankoatra le lalana infrastructure. Vao misy lalana infrastructure de mandroso ny tanàna. Vao tsisy io de tsy mandroso. Izy fa milatsaka eo ambala vato fotsiny de ny lalana de tsy hita hoe hoaiza sa hoaiza de fotatany. Izay manko mahatonga an'izay resaka rehetrarehetra zany de zao i rantsa ny ao ambadika ana page anankiray malaza be ao Antsirabe ao de miparitaka izy hatramin'izao lasa ohatrany hoe page de référence anay zanak'apelezana. Nisy zavatra mahaliana anahy anatin'le page nareo de voalohany le manao an'le hoe tantara an'Antsirabe manana sary bobaka be nareo zay varina mihitsy ahoana ary nahitandra lahazany sary zany nefa zay tsy mba manana raha mandray nefa atao foana tsy mba nanana an'ireny sary reny. Ahoana inona ny esprit nitondranareo an'le hoe inona amin'ny maharesaka io aloha tamin'ny voalohany tena hoe page ho an'Antsirabe ve sa hoe sendra hoe page hoforonina de tafa amamponina Antsirabe de lasa resaka Antsirabe. Ka le izy moa zany
za zanakatira be moa zany teo a namola vola ny ray aman-dreniko mpampianatra zay rehetrarehetra ie de zay zavatra zay no anisany ohatrany hoe niverina tany Antsirabe za efa niasa 7 taona taty Antananarivo mipetraka teo taty Antananarivo a de taty Antananarivo hitako hoe misy dynamisme be culturellement parlant misy spectacle misy karazana réseautage misy karazana événement be deaibe a na vernissage io na inona vao misy zavatra na concours io na resaka informatique io na ino io resaka olympiade kely concours de ohatra mahita hoe mampalahelo le tanàna fa tsisy dynamisme mihitsy de mba te hitondra zay dynamisme kely zay hitako taty Antananarivo zay nefa tsy hitako inona tokony anakana an'le izy any tanàna zany de hoe bon rehefa tavaverina any de anao zavatra za moa tao alohan'io momba ny Rotaract tao foana fa 10 taona ny tao amin'ny Rotaract sy Rotary zany nanao action resaka asa soso ny sisa teo a de hitako hoe tiako tohizana le fanampiana za vao niala kely tao amin'le Rotaract de mbola te hanao zavatra ao an'le tanàna nefa de zay ny hitako hoe tsara hoe inona ny zavatra afaka apporteko amin'ny mazana ho an'ity tanàna ity de nitaditady teo nieritreritra teny de teo koa moa nisy le contexte politique sy ny tarany reny élection communale resaka tanàna mantsiny atsika de tena ikany hoe misy ny élection communale de matetika rehefa misy zavatra ohatr'ireny élection ohatr'ireny de miaingana désinformation de voilà ratsiratsy ny désinformation Antsirabe manimba zavatra de du coup zay en fait tena tanjona tamin'izy hoe ndao zarana ny fahalalana misy olona miteny miezaka mamafa le histoire le tanàna zany ohatrany hoe mbola tsisy ohatr'izao ny olona vetivetika de manadino hoe ohatrany hoe nisy fotoana ty zavatra ty tsy ohatr'izao nisy fotoana mba efa tsara teto nisy fotoana teto amin'ny tianina ty ohatrohatr'izao fa adiovana de nisy namafa le izy a de fanininana adonona zany hitako zao ohatrany hoe maninona moa ohatrany a hitako eto Madagasikara en général fa tsy Antsirabe manokana hoe maninona moa nisaka misy olona tonga eo de miova les pages tsisy continuité zany eo le zavatra rehetrarehetra nataon'le olona teo alohany zany a fafana daholy a de na hikaroka an'ireny ary ianao any aoriana any hoe hitady exemple ianao hoe inona mba zavatra tsara hotoavina zany a de tsy hitanao tsony aiza mitady archive ianao a de tsy sarotra be mitady anazy de miova daholo tena miova daholo tena hoe ohatrany hoe inina fafana le izy de mikaroka mitady mivery zay ny tena antony le page mitady an'le zavatra mifafana mitady an'le zavatra ezahana adonona mitady an'le zavatra tsy tsaroana mitady lefa iny zany hitany hoe de zavatra ratsy foana bad buzz ve ny atao mameno an'le réseaux sociaux andoranga zavatra mahasoa zavatra misy souvenir tsara ho an'ny olona kanefa mety adin'ny olona satria tsy ny olona rehetrarehetra manana réflexe hitahiry an'ireny de zay ny antony foronina le page a verenina evehena ny esprit an'ny olona tsirairay avy hoe tadidio fa nisy ohatr'izao a ny ainany tanàna ny ainanareo a ny ainany ray aman-dreny a ohatrohatr'izay a tadidio fa nisy ohatr'izao teto zay zany ny antony le izy de miezaka maminodina zay resaka zay foana zay hoe le page moa inona ny maresaka miezaka zay mihitsy no micréer an'le resaka zany no final alainay le hoe inona maresaka de au lieu de bad buzz a de mba afahan'le resaka an'le izy a mba resaka tsara no véhiculena idée tsara souvenir tsara de zay ny anton'le page zany de zavatra ray mavalinanao a hoe aizy nareo mahita an'ireny sary reny satria tena ny ray aman-dreninay mba nefa mba mipetraka atao a fa zera nga ty tsy mba mahana sary le sary internet moa zany tsika informaticien haitsika tsara mampiasa ny tontolo numérika rehetrarehetra de internet de mitady an'le archive photo archive amin'ny internet zay hatrany amin'ny tena fin fond any internet sokirina daholo zay karazana na rehetrarehetra satria
Ny hitako tsara zany a le olona teo aloloha kely teo navita nanoratra tsara midécrire ny ohatra zao ny tanàna avec des photos avec des cartes postales zaho antsika tsy de mampiasa posta ntsony nefa ny carte postale reny tena toerana souvenir zay toerana tsara zavatra souvenir mahafinaritra le tanàna de amina carte postale de ny ankamaroany zavatra postenay zany a carte postale taloha no scanena de améliorena satria efa manana teknôlôjia mahafinaritra tsika mafahana miaméliorer ny qualité mamafa an'izay ratsy a mamerina mandoko raha ohatra ka hoe mila lokoina ilay izy hoe ay ty zao tsara raha verena lokoina misy sasany sary sasany tsy tsara rehefa lokoina fa hoe authentique iny izy ny tsara de sasany ndray alao lokoina fa iny izy vivant kokoa sasany ary hoe andao animena mihitsy le sary a fa am'izay vao maika misy émotion kokoa an'le olona de zay zany carte postale de zareo norvégianina koa tena nanao zavatra be tamin'izy teto naka sary be izy de documenté de nanoratra tena Antsirabe moa zany tena zato hoe toerana tsy niforona raha tsy teo ry zareo missionnaire norvégianina de tena en tant que fondateur an'le tanàna ry zareo de nanana tahiry archive be dia be hatramin'ny archive culturel hatramina karazana sampy sy fanafody gasy nitahirizina tany an-tanàna tany mbola azo sary Lovaso cross cultural moa zany zao fantandreo anazy misy musée zay ao tsy haiko efa mitsidika atao hoe sûrement efa mitsidika atao raha antsy de misy musée zay ao fa tena misy hatry amin'ny baibolindrana valina ve misy baiboly voalohany tam'izany imprimena tam'izany misy sary tableau feno sary tanàna de zareo anisan'ny liana zany zao reny marina reny mbola tsy fanarahana hoe any zay fa ny ankamaroan'ny archive de archive mipublier-ndry zareo any amin'ny site web ny zareo any amin'le miteny norvégiana be tsisy teny gasy tsisy teny frantsay raha mitady any Antsirabe anao de mbola Sirabe ny anarany any anaty site any fa manao recherche de ohatr'izay de karazana site universitaire reny misy campus reny mizara archive mikasika ny Antsirabe de ohatr'izay ohatrany hoe dommage any mivazana reny mizara archive antsika zavatra tena mampalahelo eto tanàna mihitsy ny vazana nanana esprit marquer le temps hoe inona zavatra nisy de apetraka manoratra ny tantara sy ny fa tsika tsy de tena tsika tsy nanana tsy nahay mitazona hoe journal tsika hoe teto de nisy an'izao ny tranga de ohatrohatr'izao iza ny tao firy ny ankabezan'ny olona teo amin'ny ana teo zareo mahavita manoratra manao rapport an'izany matetika de mandefa manao compte rendu an'izay fa tsika anaty site web zany ve misy tantara misy karazana tantara correspondance ny norvégien zao hita any lettre ny fandefasandry zareo misy boky soratan'le missionnaire koa any de dal sy ndara reny zao nanoratra de izy mifanena amin'ny rosas mifanena missionnaire de misy tantara ao hoe ohatrohatr'izao de ianona ny accueillir anay de ohatr'izao ny ankamaroan'ny olona de zao ny coutume ao misy le asa fikarohana zay tao anatin'ny rantsatrambo zay hoe zavatra hoe sa hoe tamty mbola tonga zay ndo mba hanao an'izany sa hoe passion hatram'izay akoatra mazanako mpampianatra anareo ke moa zany zareo manontany fa za ihany nahita efa tia mikarakaraka ka tia mamaky boky tia mikarakaroka de misy karazana misy teo manuscrit koa moa ny ray aman-dreny tao anaty tao an-trano tao fa makimakinay izy ndray resaka histoire familiale kokoa hoe ahoana natongavana tany Antsirabe ohatrohatr'izay de ka maza atao hoe efa ela ihany nipetrahana tany zany de ohatrany hoe tiana historisiena le hoe ohatrohatr'izao de misy apahany ny histoire moa matetika zay olona fantadaza foana no mitahirizina ataontsika nametraka tao anatin'ny tantara firenena ihany ny ray aman-dreny fa tsy de tena nanoratra loatra ka zay le tena hoe matetika malaza ihany de io any mitentsika hoe ray aman-dreny io ray aman-dreny reo manana ray aman-dreny de ray aman-dreny reo mbola manana reny raha remontena zany io de be de be ny source anao fa tsy hoe le anankiray iny ihany matetika mantsy hoe lignée le mal iny foana ny hita fa be de be tany de zay le tenenko alisite hoe mitahirizina izy fa tsy hoe nitahiry le tantaran'le izy rehetrarehetra be de be reny no anina fa le lignée mba hoe nanana tany zany de mba
mba misoratana zareo ohatrohatr'izay satria any amin'ny fahasandrazana moa zany dia ireny hoe ndao mba soratana le tantara fa tsy manjary mba misy valeur ampitana amin'ilay anina hoe misy modèle zany zao nisy zao ny atombohany zao ny zava-nisy teto zao ny fiovanan'isy zay lasa passion le izy dia lasa tia karokaroka ianao dia rehefa tia mikarokaroka ianao dia mahita zavatra tsy fantatrao dia rehefa mahita zavatra tsy fantatra iny ianao dia vao maika faly dia tia hita zavatra hafa mbola tsy fantatra ao ankoatra an'iny indray dia karohana izy dia karohana dia nefa ianao mety manadino plus ianao mikaroka plus adinonao zay efa hitanao taloha dia ohatrany hoe lasa synthèse fotsiny zany ohatrany hoe grosso modo ny tadidinao fa tsy en détail intsony dia ny solution amin'izay nefany dia manoratra alaina dia soratana dia lasa ohatrany hoe corps de connaissance kely le izy ohatrany hoe base de connaissance kely anao manokana dia iny afaka pasinao dia mba tianao ohatr'izay koa zany hoe zay zavatra hita dia soratana tena zaloha tena miapprécier an'le izy miapprécier an'le izy satria tia an'le tanàna mahafinaritra anazy tanindrazana koa moa le izy fa misy zavatra tsy tadidinao zany tokoa moa nisy zavatra ohatr'izao teto tokoa moa ny loko ohatr'izao ty taloha tokoa moa ty lalany ty pavé fa tsy goudron taloha teto taloha moa teto amin'ny ty toerana ty dia misy toetrany hoe toerana tsy fantatro mihitsy dia rehefa mipoitra izy hoe ve zany ny teo taloha ohatrany hoe tamin'izavo hatramy petrahako tao zany 20 taona mipetraka tao dia ohatrany hoe mietrika ohatrany io zavatra io taloha hatramin'izay nisy zavatra afaka zany teo talohan'le izy fa zay tsy nahalala zay tsy nahafantatra petrahana nandalovana fotsiny zay indrindra ny fiteniko matetika moa zany rehefa miresaka amin'ny olona hoe tsika teraka tsika dia tsika vao teraka dia efa nisy zavatra mipetraka teo dia efa nraisitsika aki ohatrany hoe tao an-tsaintsika zany hoe tsy anontany tena hoe ahoana nahatongavan'ireo teo ntsony nisy inona inona ny tantarany fa hoe bon ireo zany ny bazy dia manorina ianao dia le zavatra tateo aorianan'le nahateranao no matetika ataonao référence or le tao alohan'le nahaterahana koa nisy zavatra tsara be fa tsy fantatrao fotsiny dia iny efa mila effort satria ianao tsy hoe teraka teo dia nahita lizy ny forona dia nahiany vaovao fa mila effort hafa mihitsy zany iny hoe ok nisy zavatra teo alohaka dia iny mila fikarohana dia zay zany hita hoe nahatonga le page ihany koa hoe bon io nisy tsangam-bato tsika vao teraka dia hoe atsira be tsangam-bato efa mba nanontany tenantsika hoe iza nanao an'io nanomboka vino ny foronina araka mihitsy mba mienatra ihany tena fa inona tokoa tamin'ny taona firy tokoa zany tsangam-bato tsangana dia inona ny antony nanangalany ety ohatr'izay dia ohatrany hoe makeo amin'ny ranomafantsika dia milomano dia milonalona ranomafanao dia mbola tsy nametra-panontaniana tsika fa tamin'ny vina marina moa tino natsangana dia iza nanatao inona daholo ny efa tao dia tao alohan'io zany dia inona ny teto inona ny teo dia ohatrohatr'izay zany anisan'ny zavatra adaotantsika hoe toe-tsaina tena ohatrany hoe lasa amnésique ngambany zay ngamba filazana izy lasa amnésique tsy mahatsaro ny zavatra nisy taloha sy tsy haiko hoe le filazan'ny rantsana toko ngambany hoe manao faninina manadino satria tsy te hiasa saina amin'izay intsony ve dia zavatra anankiray koa remarqué ko ihany koa amin'ilay le page dia aingana be le izy dia nahazo olona zany hoe tafita ve le hafatra tamin'le hoe miteraka maresaka ao an-tanànao sa ahoana ny ohatran'le nieritreretana tena tsorina fa tsy napoizinay le succès an'le izy satria juste inany tsy le tena archive ary nanan'iny fa plutôt namonjy fety tsekoly zay dia makamaka sary kely fotsiny hoe bon aleo alevrahany eto dia mipibliena le sary dia maneno foana le téléphone misy notification misy mipartage misy anina tonga ny ariva ianao zany efa tsy mijery téléphone io fa manao fety tsekoly ianao dia mitondra ny ankizy kely milalao dia ohatrohatr'izay tonga ny an-trano ianao way atao alina dia nisy abonné efa roa arivo tonga tapoka vaovao avany dia après zay zavatra mipibliena tao aorianan'iny dia ohatrany nisy écho kokoa daholo dia zay ohatrany hoe somary surprise ihany le izy dia ohatrany hoe efa mipartage kely ihany le antony mahatonga le satria taloha zay nizara fahalalana fotsiny hoe fahalalana dia ohatrany hoe ohatrany professeur be reny fotsiny hoe tia ny boky tia ny anina dia synthétisena dia affichena dia zay dia partagena dia eo manetanetana hoe mba zara ao na ohatrao na hitanareo mahaliana tsy efficace nefa zay dia ny tena nataonay ihany zany hoe
sady mizara fahalalana ianao a no mizara émotion. Émotion. Le émotion tena clé an'le izy. Manao zany ohatra ny hoe fa inona no natonga le sarina sekoly nalaza satria be dia be ny le olona nanana souvenir tsara tamin'le izy a nianatra tao a firy année de leur vie no tao amin'ny toerana iny. De eritreretao amin'izay ohatra ny ahoana le décharge le décharge émotionnelle zany a provoqué n'iny sary ohatra ny hoe tsisy dikany le sary nefa tena misy dikany be ho an'le olona. De iny le clé zany hoe ianao rehefa tia hizara fahalalana de aza zarana maina be le izy fa zarao miaraka amina émotion anankiray a émotion positive ho an'le olona. De zay nitarika an'le izy de mezaka mivize an'iny foana zay zay hoe équilibrena foana izy a hoe ianao mizara fahalalana raha tianao hiparitaka iny tsy misy sponsorisation tsy misy anina de apetrao ihany koa le touche émotionnelle an'le izy hoe ivy eo zany le souvenir le subany anaty subconscient le olona hoe voaza tadidinao ve hito tadidinao ve hito ay moa ianao fatao zay ohatra voilà. Fa le izy raha zany zavatra fanontany koa le page zany mandeha de mandeha le commentaire misy olona ve manome anareo sary avy any aminazy zany hoe crowdsourcing sa hatreto aloha mbola teny anareo ihany no mitady le sary. Nisy fa vitsy ray angambany anaro manao an'ity sary zao tantara tao ambadika ty tsy sary sy tantara aloha fa matetika sary fotsiny sary taloha eny misy mandefa sary taloha fa matetika sary efa ampartagenay na ohatrohatr'izay ihany de tafaverina aminay fa zay zany efa mba manentana zay a manantena hoe mba misy ihany fa mbola vitsy aloha hatreto fa le tena premier fan le taloha be reny na tonga le page ho page ohatrohatr'izay le qualité any amin'izao a nefa nandray anjara ihany ry zareo hoe nindraminay le izy mandefa sary ry zareo a hoe teto zay teto amin'le toerana ohatrohatr'izao de miresaka amin'le olo zay hoe afaka indramina ve ao fa tenenina hoe nareo nakanio ohatrohatr'izao a de atao le izy de ohatr'izay koa ny tsena sabotsy iny zao a le sary le la veille an'le la veille le lendemain plutôt le lendemain an'ilay fahamaizana zao a de nisy namana fo maraina be izy tany de nakany an-tsena tany nijery an'le constat de naka sary a de iny nampiasany tamin'le cagnotte ohatra zany hoe misy crowdsourcing ihany zany le izy fa tsy majoritairement no hatreto nefa nairinay de hoe majoritairement satria voilà zay mba manana souvenir zay mba manana ohatr'izay a eny fa vitsivitsy ihany fa tsy nakamarony kosa aloha ny akamarony tena hoe mbola ankaroana resaka le cagnotte mihitsy sika ny zavatra anankiray a anisan'ny tena nampisongadina ny page nareo inona ny maresaka ihany koa le nanao alay ina moa zany tsy paipaika avy eo ngazana zany tsy paipaika no filazana ihanazy tsy paipaika taorianan'le fahamaizan-tsena sabotsy de niantso hoe mandefa nareo vola fa zay ana ty ho an-tsena de tongavy ianareo ankoatrin'ny vola tongavy ianareo a ndao hitambatra anadio an'io tsena io inona na tonga le hevitra tsy natahotra ve nareo hoe satria manko zany foana problème eto Madagasikara tsy mifampatoky justement ny antony ve tamin'le alin'ny fahamaizana iny a mbola efa heno ihany hoe mahay hono ny tsena de mbola tsy nieritreritra le gravité an'le izy zay aloha efa ora ray taty aoriana ora roa mbola mirehatra ihany sady mitombo le izy de tonga moa misy olona ray tananao tonga de hoe tena sady mantany zany satria izy avy nivelany avany ianao tsy mivoaka ny trano fa miasa ao an-trano ihany de antany avatra anazy an-tsena tena mirehatra be izy ao fa mena be mihitsy vodilanitra teo mena be lasa nijoaka nijery an'le izy a ianao ary mazorivo no mipetraka tazanao ny lanitra menamena be atsimo rehetrarehetra iny tena ozy izy tena may be ny tsena zany tena tsona ny tao an-tanany hoe may be ho any tsena fa andao hanampy ny fianakaviana satria misy fianakaviana mivarotra ao an-tsena manana tsena ao betsaka ny fianakaviana betsaka ny namana de nakeny zay tena sady mangano any eny an-dalany hoe tena hoe ahoana ty zavatra ty ahoana le fitadiavan'le fianakaviana ihany fa le souvenir rehetrarehetra ihany koa may a économiquement tena enjana
ianao tsy hoe zanaka avy any ankafa fa zanaky n'le tanàna ihany de Taona tena lehibe. mitempo le fonao hoe mandeha niantsena ianao mividy kit scolaire tamin'ny mbola kely de any mividy inona any be de be le souvenir mipetraka de eny an-dalana iny zany ianao sady mahita le souvenir anao mirehatra de sady malahelo ianao hoe raha ohatra ny teto Antananarivo zao nalahelo be mahay ny rova de zay nalahelo be zay zay tsy manana vakoka be de be tsy manana rova zay hoe rova be na inona any fa io tsena io tena anisan'ny tena hoe vakoka be ho anay ho antsika moa zany mponina any de tena mahita le hoe souvenir de tena izy arivan'iny tena natsara tena voatonana ihany hoe tena ahoana koa io tsena io satria arak'izay tena ratsa zay hoe ny souvenir be da be ny tao tamin'ny taloha mandeha mampiaraka de makao tena sabotsy manaraka amin'ny sipa le sipa mandeha tsena de arahana de tena sabotsy tena sabotsy tadidiko tamin'izany nisy toerana zay tao le party anankiray eo amin'ny akaikin'le mpanao vy ireo nisy ohatran'ny cercle zay fanaovana hira gasy taloha fa efa nijery hira gasy teo aho tamin'izany tadidiko mihitsy de justement zay le antony tonga tany de niazaka niaro moa zany ezaka nanampy an'le fianakaviana satria ianao tsy sarotra be ny anarikina olona tsy fantatrao aloha amin'le safotofoto ohatray satria be de be mpangalatra be de be mpanararoatra tena betsaka tany nangalatra manaroatra le fahamaizana de teo ianao de nanampy aloha de efa vita ny fianakaviana avitra somatsara de nanampy an'izay olona teo akaikikaiky teo niezaka miaro an'le entana zany satria tsy afaka nitatitra entana intsony le olona satria tapaka lalana be de be ny tomobila niraikitra teo satria io zay entana avoaka de eo amin'ny lalana daholo de samy miambina ny anazy de farany coincé le lalana de le tomobila farany tsy azo nandeha intsony nefa tomobila tena tsara moana le entana zareo nefa misy tomobila fa tsy tafiditra intsony de du coup nambenina teo ivelan-tsena teo le entan'le olona de zareo vitsy mbola mitaiza kely de hoe ndao rangahy aloha ampiana le olona reto de tellement zany be de be le émotion tao alohan'ny famaizan-tsena hoe amin'ny mahatsena anazy amin'ny mamiraikitra souvenir azy tao anatin'le famaizan-tsena hoe tena hitanao le tristesse-n'le izy sy le situation hitanao ihany koa le fanampiana nataon'ny olona fa hitanao koa le mpanararoatra be de be na tena hoe le raha anarany hoe tsy ampy tao raha tsy le olona manodidina nanipy tuyau avy ery lavarangany eny zay trano rehetrarehetra teo rehefa ntsena atsinanany tsena rehetrarehetra iny nandefa tuyau daholo de feno tuyau mikaravaravo makany amin'ny tsena de tena niimpacté be zany ohatrany hoe nanganoano latsaka mihitsy ary moa ny ranomasy tamin'le izy de hoe misy zavatra tokony atao ho an'le izy en tant que souvenir anao anazy may en tant que hoe tsena fitadiavana aminao ny olona ray tanàna tsy manana fianakaviana na namanao an-tsena ny olona ao Antsirabe de hoe inona ny zavatra afaka atao fa tena zavatra anisany manan-danja sy mamelona le tanàna mihitsy indray ity ny may de zay ny antony le hoe ndao aranganao tsy paipaika iny zany tena nisy tokoa ny tavatra satria na le fahamaizana mbola tsy fantatra hoe inona na may anazy mbola débat be iny mbola enquête be iny fa le hoe zavatra may na de teo koa le hoe vola ny resaka de matahotra ihany koa ianao hoe mbe mahety fe zany anao le vedao anao tsy paipaika fa inona de teo moa zany andaona tsy paipaika ho an'ny fanamboarana an'le izy de tsy mety zany fa tsika tsy afaka misolotoerana ny commune satria misy ny androm-panjakana manao an'le tokony asan'le izy zay ny andraikitra tsika tsy afaka isalovana ny asan'ny olona fa inona ny afaka ataotsika de hoe ndao isika amin'ny mapedy atsika nanao levée de fonds ho amin'ny page aloha afahan'ny page manao an'le adidin'ny page hoe tsika te hanao zavatra fa tsy ampy ny enti-manana tsy ampy ny zao tsy ampy na ny tanana ary fa tsy hoe enti-manana fotsiny de ndao anao tsy paipaika hoe inona ny tena solution rapide indrindra fa atsika miatrika de hoe bon ndao anao asa tana maro sy tsy paipaika reo mokle anankiroa ireo zany hoe ndao atao ary de nidinitany fotsiny zay aloha de entre temps zany efa nanao sondage kely mety vera anao an'izao de mamaly ny olona positivement tsy tonga de nirotsaka zay hoe ndao hitaky vola fa hoe natao hoe mety vera anao tsy paipaika tsika de nisy namaly positivement de ndray zay hoe ndao zay mahatsapa-tena fa zanaka n'Antsirabe dia raisiny kifafa raisiny angady moetiny sobika tondrahany zao de ataovy ndao entana tsisy organisation tsisy ninona zany de
miaraka amin'le sary moa zany hoe ohatr'izao ny eny atoerana dia be dehibe ny réagir positivement hoe tena mety zany fa asivy daty dia teo zany zay nanao le communication mbola tseritreritra hoe izay mené be an'le fanadiovana fa mbola vao hoe atsipy fotsiny aloha ny hevitra satria maninona moa ny ifampiandry vao hiasy maninona moa ny andro mpitarika foana fa ianao nga tsy mba mahatsapa tena zany hoe tia misy adidy tokony atao misy fianakavianao andana tony le fianakaviana ny anazaopiko anao sura fa tsy maintsy andrafitra izy ao tsy maintsy anao adio izy tsy maintsy anao inona na le namanao na le fianakavianao fotsiny ary ataonao dia efa zava-dehibe zay dia ny olona moa zany teo nisy ny andry ihany hoe tarito le izy ataovy ohatr'izao sy vilera sy daty dia ok ary natao le izy hoe zao any avian'ny olona raka ny retour rehetrarehetra tamin'ny commentaire zay tena mihaino tena mamaky mihaino zay retour rehetrarehetra zay tsy manao zavatra hoe kitapitapika zany fa matetika efa asiana sondage kely aloha eo dia mamaly le olona dia arakaraka an'iny ny ataonay dia ok ary nanorina karazana comité kely izahay zay mpanaraka tena mavidrika amin'ny page ny tonga dia nandefasana demande zay moa avy célébrer anniversaire an'le page dia efa nisy niona taminay vatana dia ndao ary dia reny natao sady conseiller amin'le zavatra tokony atao ivalidena le idée no miaraka nandray andraikitra dia natao le zavatra nidiny fotony zay dia nijery an'le hoe zao ny teny ilaina tsy kofafa ny ilaina fa l'appel ohatra sobika ny tena mety satria raha taterina birety ireo sarotra fa sobika ny tena mety amin'le izy hoana ny logistique mila au moins saretintsika fa tena izany amin'ny dabapako dia napetrapetraka zay dia mety eo amin'ny firifiry eo dia andao aloha jerevana aloha fa aneo dia zavatra rehetra nefa misy entre temps efa lancena ihany le cagnotte satria le temps entre le moment hoe anaovana descente ihany zany au moins zany efa mba misy source zany satria tena lafo une journée fotsiny dia efa nandalo 600 000 ariary une journée de fanadiovana nandalo 600 000 ariary satria eo daholo misy main d'œuvre ny sarety tsy azonao gratuit fa hofana ny gantanana ianao ilalao fako tsy maintsy fidina nefa lafo ny cache-bouche ny rehetrarehetra anaovana logistique mila mariana ny olona hoe reto le olona namantsika le miaraka organisation amintsika dia reto tsy miaraka amin'ny satria hipasy lapely ianao dia tsy hitany lapelynanao hipasy vika ianao dia ahoana misy olona manakorotana eo dia so dia ianao voendrikendrika amin'izany dia hoe ny atsika mariatsika mihitsy le izy contrôlena le foule zany hoe samy tianao azy atao tianao dia mba tsy isin'le anina zany hoe au moins tsika misy mari-pamantarana dia rehefa tsy ohatran'ny io le izy dia tsy fantatsika izy zay fa afaka ampiana ihany izy dia formeny ohatrohatr'izao fa zay manao ohatran'ireny zany no miaraka amintsika amin'io fotoana io dia natao le izy tena namedabapako namedabapako izy zareo no nanao logistique en récupération an'le fako rehefa tonga teo avavadin'ny tsena zay nanoriana azy aloha tsy hay fa io anjaran'ny commune iny fa ny teo hoe miresaka zany zay misy namana conseil municipal reny tena hoe atsipazo ny teny ohatrohatr'izao misy namana efa manao mirotsaka tamina politika sy ny sisa ihany koa manana atao hoe carnet de contact ahafahana hoe angamba sivy camion ranga eo anan'ny olo na izany ary fa zay ne mba hanadio fa nareo mba miataka camion fa mba tena asa tokoa io asan'ny asanareo io asanareo ty fa mba samy fanampy eo samy tokotanana anazy dia tena alikoto ry zareo ka alikoto ry zareo bien commun le zavatra natao dia tsy nametraka olana ry zareo tsisy hoe mila autorisation be tsy misy hoe manina be fa ok dia napetraka ny daba dia naterina le izy dia mahotikozy zareo ny daba zany zay engagement zay ho anatsirabe le izy matetika ny atsirabe rehefa mihetsika tena toka dia mihetsika rehefa tsy hetsika dia tsy mihetsika zay tena atsirabe mihitsy zay rehefa misy zavatra atao dia manao zareo rehefa tsy hanao izy dia tsy hanao koa izy dia zay manontaniana hoe le engagement ve misy evaina engagement ve tao après an'izay sa ohatrany nisy ihany moa zany ny ressenti anareo par rapport amin'ilay izy nisy evaina engagement taorianan'izay dia za aloha vao nanao le communication zay dia be dia be positif le retour dia be dia be tsy niara-ny organisation anay akory ry zareo dia efa tonga dia nanao aloha satria ny ampaka tamin'izareo le message hoe raha ohatra ka tena zanaka Antsirabe nareo dia raiso ny angady dia tonga dia ataovy le zavatra dia tena nisy tokoa nanao an'izay zavatra zay
mety natsapako izy mety hoe tsy voatery ny andry an'iny izy de tena nanao de sasany ny andry an'iny a de nanao a de nytatyarina moa zany na ny androm-panjakana nanao ihany koa ny fonctionnaire rehetrarehetra namokana journée anankiray spécial mihitsy a de nanao ry zareo de hitako hoe nisy evay kely ihany fa ny indro kely a ny olona zany indray mandeha izy manao zavatra de efa manana le sensation efa navita zay efa nanao ahy de tsy manao tsony am'le toiny izy or 4 hectares le tsena 4 hectares le tsena 4 hectares io tsy voadio anao anatin'ny ray andro roa andro herinandro aty arina mbola hatram'izao tsika am'resaka zao io a mbola feno fako be ao ary mbola anao descente izay miaraka amin'ny ambina vola ny récoltenay satria mbola misy ambiny le vola fa tena le olona zany a natonga ny andro hoe mba misy anoy ve ohatrohatrizay de tsika mba matériel sisa satria le cumuler le olona le organisation le zay tsy mandray vola tsy hoe asanay le page de hoe afaka misabsenté am'izay tianay izahay de hoe mety foana zay ataonay eo de ohatrohatrizay fa zay koa mba manana le antom-pivelomana manantinasa misy mpianatra ao a de tsy hoe isan'andro zareo de hoe ndao tsy mpanadio-ntsena ny asa fa hoe ny fony zareo fotsiny ny tempo hoe ndao ranga anao an'ity zavatra ity de sacrifier journière zareo de vokatry n'iny zany ohatrany hoe taty-aoriana somary nangatsiatsika le motivation le olona le zavatra koa tsy zavatra hoe milay be le mahafinaritra be le manadio an'le izy fa io tonga de miosona tanteraka ianao ambony ambany ny akanjo maloto ianao mikohaka tena isaky vao anatin'ny tsena de mikohaka foana roa andro satria le vovoka poussière fine na brûlé no mitsofoka ny anatinao any de tena henjakenjana le izy de ny olona zany tena natao première journée betsaka deuxième journée mbola nisy association de tenir main forte na ONG anankiray zay a de ohatr'izay de zao zany zao a efa vitsivitsy sisany hoe tena hoe mbola andao hirotsaka tsotraposy ohatrohatr'izany nakeo anao karazana infrastructure kely ihany izahay efa sarotra nanao an'izay le vola manalasala kely le izy raha ho ana infrastructure tsy ampy akory ary infrastructure zany a norme sy ny rehetrarehetra tsy maintsy mbola oarana sy rehetrarehetra ny autorisation koa mbola petabe ny autorisation atao makamle manao infrastructure manko manangana ianao de aveo izy fanjakana izy nanaraka anao roa mety arotana de ianao nefa de zay so mantsy manao anazy ka hitan'ny mandimy zay zany taminanao ale izy a tena nieritreritra mihitsy andao rangahy anao tsy bebeka aloha anarenana ny tsena de inona moa le endrika nafanarena de mbola tsy haitsika zany fa hanampy fotsiny tsika de ok ary de tsy mety tonga de atao tsena direct anana fa page aloha de page aloha manao zavatra de soutenir ny activité amin'ny page le izy de natao tokoa zay zavatra zay a de eo am'izay le hoe atao inona le vola de hoe aloha zay activité zay action atao amin'ny page ny financena am'le izy a fa tsy reconstruction tsy resaka fanampiana hoe tsinjotsinjo na ohatrohatr'izany satria 4000 vendeurs officieusement ny ao anatin'iny officiellement 2800 ihany ho any a fa nytao nyoatra an'izay satria iraka ny lalana rehetrarehetra reny a tsy manana box ary zareo a de efa misy mpivarotra misy olona mifampizara box anankiray ohatrohatr'izay de tena 4000 teo eo zany no tena réellement impacté tamin'ilay incendie mila 40 millions d'ariary zay vao afaka manome 10 000 ariary ny olona tsirairay ahoana ny gérénao logistiquement 40 millions d'ariary pour juste donner 10 000 ariary à des gens qui ont tout perdu de leur marché tsisy dikany le zavatra tena tsisy dikany de hoe alao zavatra commun atao a alao fanadiovana ale ny ataotsika hoe diovintsika zany a miaraka amin'ny bénéficier daholo mpivarotra raha anao zavatra tsika zavatra zay commun re foana zany no atao hoe de zay natonga le hoe alao le fanadiovana satria avant toute chose a zavatra ilaina aorinan'le incendie de fahadiovana aloha ahafahan'ny olona manorona eo amboniny de zay de ndao diovina ka intéressant mahafinaritra mahita izy misy evay ohatr'izay any manatanana any sy ny hoe tanora ohatranareo no mitarika an'le izy satria mahafinaritra foana zany mahita hoe misy tanora mahavita mampietsika fiarahamonina ohatr'izany satria aritra ihany eo za zany tsy hoe pessimiste fa betsaka ny zavatra natao fa simba le toe-tsaina am'le hoe raha tsy misy vola tsy manao zavatra raha tsy nga io anay nga io any zavatra ohatr'izany fa le izy nefa hitako hoe mifampitohy satria le
ilay fametrahanareo an'le page mitantara dia malasa mahatsiaro tena ny olona hoe za tompon'ity tanàna ity lasa manana zay izy tsapanao le izy hita zay zany anisan'ny zavatra partagenay ankoatran'ny hoe tantara dia éducation civique et citoyenne zany hoe ohatr'izao ny zany olom-pirenena zany olom-pirenena zany mila mifidy zany zany olom-pirenena zany mila manaja ny bien commun zany ina mifanana iombonana re seza vato reny anina reny tsy hoe hipimpiazana nanaovana an'ireny fa ho kolokoloina hipetrahana ny zaridaina ohatrohatry ny ahoana ny fako tsy aririnana rehetratreny dia zay zany miezaka véhiculer an'izay zavatra message positive zay dia hitanay hoe le message nalefanay hatrany ombenimbeny 1er juillet 2024 le page no foronina dia zay mivéhicule an'izay message zay foana dia le abonné zany le entourage le page satria ny abonné reny atao hoe entourage stomon'ny page zany reny plutôt le olona manana zay fomba fisainana zay ihany koa dia ny lasa normal zany le izy hoe rehefa niantso zay hoe ndao hetsika dia tena olona nanaiky an'le hetsika tokoa no tonga satria le olona manana an'izay conscience zay no stomon'ny page voalohany amin'ny alalan'le partage ny histoire éducation civique resaka constat na rehetrarehetra zay zany ohatrany hoe raha resaka ohatrany hoe sarcasme nataonay teo na resaka hoe bad buzz na ohatr'izany tsy ohatr'ireny mihitsy ny impact ahoana moa hoe page mizara blague sy ana fotsiny ataonao dia hoe ndao anangom-bola dia ndao ery dia sao dia mbola blague ary na hoe sao dia paiza koa ary tony olona tsy matotra tony ve no anao zavatra fa nycréné mihitsy aloha zay anina zay hoe tsika rehefa manao zavatra dia zavatra tsara rehefa mizara hevitra dia hevitra tsara dia mba olona tsara koa no manaraka amin'ny page fa tsy le olona le tonga dia na le manao troll reny dia vu que olona bonne personne zany ny à l'écoute dia rehefa bonne idée no menao dia mihetsika ary zareo dia hoe ndao anao an'izao dia mihetsika ary zareo positivement dia zay nisany natonga le olona koa liana satria efa nataony mise en confiance zany zareo hoe reto mizara zavatra reto zavatra tsara ny ataony dia liana kokoa ny olona ameny confiance any satria zay ary tena hoe y a des gens qui nous font confiance misy olona tena matoky atsika tsy mbola nampiseho ny tarehako teo amin'ny page io tsy mifantatra hoe firy ny adaminao tsisy mahafantatra hoe zay nanao anniversaire dia misy olona nanao selfie sy ny tariny tany fa ny publication officielle amin'ny page gâteau sy tanana no naseho tao hoe misy olona ny fandombera tao tsy toaka koa nataonay fa dité ohatr'izay mizaka amin'ny véhicule zavatra tsara zany zay dia nataonay tsisy image dia nefa ny olona natoky dia zay le izy hoe misy olona ao ambadika ao olona tsara ohatrohatr'izao zao ny fomba fisainany dia natoky ny olona sotra betsaka rantsy amin'izay partage de good vibes zay good vibes satria mahita ianao zany an'le izy dia tonga saina hoe mbola azo atao zao mbola azo atao kay zao zany eto Madagasikara fa mila an'izay hoe nao mihitsy no mirotsaka ao anatin'le izy dia mampimelatra an'le zavatra ny amarana antsika anazy ny projet anareo amin'ny page akoatra ny partage ny ana mety misy ihany ve hoe akoatra ny hetsika an-tsena sabotsy possible ve mety hoe le page ivadika anao archive anao événement zavatra tsy haiko inona ny eritreretinareo anaovana an'le page tena azo atao hoe mbola efa nieritreritra fa mbola tsy nieritreritra efa nieritreritra mbola tsy nanomboka ka efa mieritreritra fa ny hevitra maro matanga zay zany rehefa manao zavatra za zany tsy io page io tsy nataoko hoe ho anahy io page io tsy nataoko hoe ny idée akorery no partageko ao fa miezaka miimpliqué olona foana miezaka miimpliqué ny abonné sy ana reny hitako eo zany hoe na ny admin reny olona sy hitako hoe iza manaraka amin'ny page iza no mitovy an'le état d'esprit an'le page dia tenenina hoe sao dia vonona ny areo ny anampy anay ohatrohatr'izao no atao dia efa misy nanampy ao dia le zavatra inona ny futur an'le page dia ohatr'izay ihany koa tsy hoe anapa-karery hoe zao ny atao manana ny hevitra koa efa tsipitsipiko foana ny hevitra hoe ohatrohatr'izao sao dia mba ohatr'izao mety inona ny fa manontany koa hoe ahoana vision anareo amin'le page inona ny tianareo hitondrana an'le page hizara souvenir fotsy aventsika sa ohatrany ahoana fa en tout cas sur aloha satria tamin'izaho mbola zarery ihany no tao anatin'le page dia efa natombokako le izy hoe bon tsika miprofite ny archive ny foron'ny olona tany aloha tany ndao tsika morona ny archive hoe bon afaka anina dia hoe ohatr'izao daty dia zay ny tanjona anay hoe
no tsika zany manao référence olona tany aloha tany ndao tsika mba ho référence ny olona ny arinany zay tsara be zany eritreritra tsaina tsara be zany en plus ny teknôlôjia efa tsara be ahafahana manao archivage afaka mametraka tsara anaty cloud sy rehetrarehetra any ahitana anazy tsara misaotra betsaka mamena fandroana misaotra betsaka dia sura fa mbola tafahoana foana ihany tsika rehefa midina an-tanàna tsy maintsy mifampiantso eny ihany angambany mameona kely sy ohatr'izany sy mijerijery ihany misaotra betsaka rantsa dia misaotra betsaka ihany koa manimba ny antso tamin'ilay podcast mahafinaritra ilay izy tsara be koa ilay idée véhicule n'ilay podcast dia anisan'ny antony nahatonga anay namaly koa moa zany ilay izy tena marina ty podcast ty nataoko mihitsy mba ahafahana mifampiresaka tsotra ohatr'izany hoe misy zavatra azo atao eto amin'ny tanàna fa tsy hoe akory hoe mitady beuzy fotsiny na hoe andeha hanao any fa mba te hitarika olona ohatr'izay koa zany hijery an'izay fomba fijery izay hoe ndao tsika mba hanao hihetsika amin'izay dia mba hanao zavatra ho any satria samy tompon'ity Madagasikara ty zay rehefa velarina anie le inona maresaka rehefa velarina le ataonay ho anatsirabe io zavatra io ny tokony ataotsika rehetrarehetra mitambatra ho any Madagasikara afaka velarina koa ataon'ny olombelona ho an'izao tontolo izao fa aloha tsika aloha ny avotana ka zay avotana aloha ny kely atao aloha ny fianakaviana vita fianakaviana atao ny tanàna sy manodidina vita n'iny atao ny firenena miakatra any zay eny ary mandra-piona mandra-piona